falomeravantsika rehetra tafahoana eto amin'ity toerana ity. Sotratsika rehetra izay namaly ny antso izay ireo fanasana izay nomena antsika, tsy hoe na antsika no tsy mahita ho atao ka hoe ndamba hoany, fa mino izay fa noho ny fitiavanareo anay sy fitiavanareo an'Andriamanitra dia fonareo ny zavatra rehetra fa ozinareo hoe mba hiaraka amin'ireo namana sy tapaka, mba hiaraka andinika ny soratra masina eto amin'ity toerana ity, ary mino fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy hodimaina ianareo no eto fa ho lalilalina kokoa ny fahalalànareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanandramana izay ho zaraina eto amin'ity toerana ity. Ity famelabelarana ity moa zany dia alefantsika any amin'ny YouTube dia misy malagasy maneran-tany zany izay mahita n'ity famelabelarana ity ary fitorenan'ny filazantsara koa izany. Ny lohevitra n'izao famelabelarana zao dia hoe misy fanantenana ao anatin'ny tontolo izay mahavery hevitra itsika amin'izao fotoana izao, anaty tontolo mahavery hevitra, ary anatin'izany tontolo zany dia saritsika mba misy zavatra kely hantenaina eo amin'ny fiainana. Ka amin'ity herinandro ity isika dia andalina inona no asa tenaina, inona reo azo ametrahana ny antoka amin'ny fiainana mba ahafahana mandroso izay lazainy ny soratra masina. Hanomboka an'izany tsika zao misy fanontaniana lehibe eo amin'ny fiainana, ary misy antoka lehibe izany ny fahalalana sy ny fahazahoana an'io fanontaniana io. Zao io fanontaniana io hoe misy marina ve Andriamanitra? Za dia nampianarina hatramin'ny fonikely amin'ny resahana tamin'ny foana fa misy an'Andriamanitra zany, fa tena misy marina ve Andriamanitra? Zay zany mampietrakitsika aloha le fanontaniana, ary ezaka ny hamaly amin'izany tsika amin'ny fomba hafakely indray amin'ity. Ireo manam-pahaizana dia mijery any amin'ny lanitra any izy, ary rehefa mijery izy dia gaga izy mahita an'ireo kintana be dia be ny amin'ny lanitra. Rehefa mahita an'ireo kintana be dia be ny amin'ny lanitra izy dia manisy fitaovana izy hitazanana ny lanitra. Inona no tazany any amin'ny lanitra any? Fanontaniana apetrany dia zao hoe misy zava-mananaina koa ve any ivelany misy amin'ny tany izay manan-tsaina? Raha lazaina amin'ny fomba hafa izay mahazatra ny tanora dia hoe n'existe ve zany extraterrestre izany, izany hoe olona mponina, tsy hoe olona moa zany fa zava-mananaina monina ny lavitra be any ary manan-tsaina izy ireo. Andanin'ny Amerikanina vola be mihitsy ny fijerevana an'izany hoe misy ve manan-tsaina amin'iren'le kintana izay jerena manodidina antsika ireny, ary manisy fitaovana lehibe izy amin'izany hijerevana na misy manan-tsaina. Dia ahoana no ahafantarany hoe misy tanàna any anananany izay any lavitra be any misy voany manan-tsaina koa ohatra ny olombelona? Ahoana no hijerevany an'izay? Ny hijerevany an'izay dia zao, tazaniny hoe misy zavatra mahagaga ve rehefa mijery izy any amin'ny lanitra any, zavatra zay tsy noeritreretina ho tongatonga fotsiny, zany zavatra mahagaga zany. Fa raha misy zavatra zany ka tazany, ohatra ny hoe andrenisan'ny feo avany, feo misy dikany, toy izy hoe manino zany? Misy zavatra mandefa an'izany feo zany.
Ary zaza-tsimany mahita hazavana misy dikany izy mahalefa tazaniny amin'ilay fitaovana toy izy hoe ao amin'io toerana io a misy tanàna ao na misy zavatra toy izany ano a izay a ahafahana mahita avy aty ambonin'ny tany a jiro na afatry alefa renylay afatra avany izay ahitana karazana zava-mahagaga amin'ny saina reny zany ahafahana miteny hoe misy olona any a fa tsy tsika reny no zava-mananaina amin'ny saina. Ao anatin'ny boky Romanina toko voalohany andininy faharoapolo dia misy an'izao teny izao: rehefa mitady an'Andriamanitra ianao, ny heriny mandrakizay sy ny maizy an'Andriamanitra maha-Andriamanitra azy izy dia miseho hatramin'ny nanaovany an'izao tontolo izao, fa fantatra amin'inona hoe ny zavatra natao. Ahoana zany fomba hafantarana fa tena misy Andriamanitra? Ny tena hafantarana fa misy Andriamanitra dia zao: jerenao ilay zavatra nataony. Ka raha misy zavatra misy mahagaga ao, zavatra tsy eritreretina mihitsy hoe ho tonga ho azy, dia misy inona zany a? Misy fanamboatra io. Ohatra eto zao misy famantaranandro, dia misy zavatra mihodinkodina amin'io famantaranandro io. Inona ny anaran'iny mihodinkodina iny? Fanjaitra. Dia raha vao mahita an'io ilay olona toy sy olona hoe tsy tonga ho azy io, fa nisy nanino io? Nisy nanao io. Mahagaga zany ilay famantaranandro, fa mihodina izy, mihodina rereo izy, dia manorohora ho azy eo izy. Tsy tonga ho azy io, tsy zavatra mipetraka ho azy teo, fa nisy mpanao. Dia toy izany koa no jerevantsika hoe nisy mpanao ve zao zavatra ary hitantsika izao. Zany Alaska zany a dia toerana any amin'ny farany avaratra amin'ny globon'ny tany misy antsika ity. Mangatsika be any amin'izany toerana izany, fa feno lanezy. Iza nefa nahita lanezy? Amin'ny tele misy lanezy. Tazanao amin'ny tele, dia mandaingina nareo raha mbola tsy nahita lanezy tamin'ny tele. Feno lanezy zany any. Ary any amin'izany toerana zany a dia misy vorokely atao hoe pluvier doré, zay ny anarany bibikely io a, zay any amin'ny farany avaratra any misy azy. Io vorona kely io a dia misy sakafo izy. Izy io zany dia vorona, ino moa lafilaza azy? Mpifindra-monina. Vorona mpifindra-monina izy io. Dia misakafo izy ary misakafo izy, misakafo eo amin'ilay toerana misy azy. Rehefa feno 70 grama ny tavy eo anatiny, dia miainga izy. Miainga izy a miala avy eo amin'ny toerana misy azy io. Manidina izy a andiany, ary manidina izy a eny amin'ny lanitra. Mamakivaky a 10,000 kilometatra. Mamakivaky a 10,000 kilometatra izy a mamonjy toerana anankiray a any ampovoan'ny ranomasin'ny Pasifika. Dia Hawaii ny anarany io toerana io. Marihana fa io vorokely io a dia tsy mahay milomano. Zany hoe raha maninona izy zany? Raha milatsaka ao anaty rano izy zany a dia maninona? Maty izy. Tsy mahay milomano izy io a, fa kosa izy a mandeha 20 ora. Zany hoe efatrandro sy efatralina tsy miato, mandeha mamakivaky ranomasina ray manontolo andeha hamonjy any toeran'io atao hoe Hawaii. Ny zava-mahagaga amin'ny vorokely io dia zao: tsy misy toerana mihitsy ahafahany eny an-dalana milaza hoe ato naninato aho zao.
kilomètre atao mandehanany andro amanalina non stop zany hoe tsy mijanona mihitsy izay eny an-dalana tsy misy mitaina aminy hoe etsy ananyntsika zao fa de mandezy ary mandezy de mandezy. Hitantsika amin'ny sary io aiza hoe zany Alaska zany a telo ny ery ambony ery amin'ny Amerika. Ary hitantsika hoe aza hoe zany Hawaii zany ranomasina ray manontolo no epitany a vorona kely izy andeha hamonjy amin'ny toeran'io. Tsy misy repère izy amin'izao fotoana zao a ny olombelona rehefa mandeha dia mampiasa an'ity atao inona ny anaran'izy io ny GPS. Ao na telefona misy an'io dia ny GPS dia zay mivady za tamin'ny ampitan-dranomasina tamy zay moa mandeha tongotra foana rehefa maraina dia mandeha tongotra zay miarana amin'ny toerana misy anay lasa mandeha tongotra any zay dia efa lasa any zay a dia maninona zay very zay tsisy fantatray ilay toerana very zay. Dia ahoana no ahafahanay tonga any an-trano? GPS amin'ny telefona. GPS amin'ny telefona miteny anay hoe eto ananinareo, eto ananinareo a dia efa hitanao zany ao anatin'ny GPS ilay izy a dia afaka manita atindray zany lalana fa efa aty ananintsika zao. Fa reo volokely io tsy mba manana GPS reo fa misy mitarika ny diany tsy makany Nouvelle-Zélande tsy makaty Madagasikara fa nosy anankiray Pasifika no andehanana dia any Hawaii. Mois de septembre eo zany mandeha. Fa zavatra mahagaga faharoa dia zao rehefa any Alaska izy a dia manatoto izy dia mikotrika ary rehefa lehibe be kely le zanany a dia lasa ny ray aman-dreniny mamonjy masoandro any Hawaii. Fa reto zanany reto mijanona any Alaska dia misy sakafo reo zanan'ireo. Rehefa misakafo reo zanan'ireo a ka azo ilay 70 grammes dia maninona izy miainga koa izy andeha any Hawaii zay mbola tsy nandehanany mihitsy amonjy any ray aman-dreniny any amin'ny 10,000 kilomètre. Dia ho ventsika hoe dia tena tongatonga ho azy ny zavatra toy izany fa misy inona misy fitarika misy mpamorona eny an-dalana eny zareo a tsy ampy azy ilay 70 grammes amin'ilay atavezana amin'ilay tavy fa mamorona fomba fandehanana izy dia arak'le manao sarina ve izy eny an-dalana. Izy sarina ve eny an-dalana iny a ahafahany a mamakivaky a ny rivotra manohatra ny rivotra eny an-dalana izy ka dia rehefa hainy zay fandehanana zay a dia tonga soa izy any Hawaii ampy azy le 70. Fa raha izy raha hafa ny fomba fanidiny a dia tsy mahatonga azy any a le menaka ao anatin'ny vatana. Izy nanao an'izany misy Andriamanitra. Zavatra toy izany zany mahitana hoe misy Andriamanitra. Zao lazain'ny Luka 12:20 andininy 5:20 every ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja izy ireny ary tsy manana fitoerany zavatra na trano fitehirizana nefa maninona Andriamanitra maninona mamelona azy. Voromanidina ohatran'ny fody kely kanefany a dia taritin'Andriamanitra izy. Zavatra anankiray faharoa mahagaga be dia be ny mahagaga fa anankitelo fotsiny no jerentsika. Iza rehefa nahita girafy aiza nahitantsika girafy amin'ny tele. Ny girafy zany a dia biby a izay a avo be ivantany io matratratra ny 9 metatra ary ampanampy izay 9 metatra zay a dia mitendany io mahatratratra ny 10 metatra avo zany a. Mba ahafahana manisy rany amin'ny lohany dia manana fo izy a zay pompy a
valopolo santimetatra lehibe ny fony. Tsy raha ohatrany antsika niarasa ngamba no ohatrany ity tontolo ity. Fa ny elefanta valopolo, ny giraffe valopolo santimetatra ny haben'ny fony. Mba ahafahana manosika an'le raha ho tonga any amin'ny 8 metatra any ambony any amin'ny lohany. Dia rehefa mandeha le giraffe zany dia misy fotoana izy misotro rano. Rehefa misotro rano indray izy, aiza ny lohany? Any ambany ny lohany. Kanefa ilay fony mbola maninona foana? Mbola mandeha foana manosika an'ilay raha, nefa ny raha ny lohany izy any ambany. Raha ny fizika no resahana efa mipoaka io lohany io. Satria ny herin'ilay le pompy ao anatin'ny fony midina ny loha dia tonga dia mipoaka ny loha. Fa misy zavatra mahagaga ao amin'ny tendan'io giraffe io. Ao amin'ny tendan'io giraffe io dia misy valve anti-retour izay mipetraka ao anatin'ny tendany. Manohatra lay fiazakazaka le raha makany amin'ny lohany. Ary misy karazana éponge eo akaikin'ny atidohany mitaty zay raha be dia be lasa. Ary rehefa avy eo io taitra tampoka indray le giraffe, ohatrany hoe misy lingona tampoka miazakazaka avany, izy misotro rano io, dia maninona indray izy? Atraka indray aloha dia lasa izy miazakazaka. Tonga dia mivady daholo ireo valva rehetrarehetra ao amin'ny tendany mba ahafahany raha ho tonga any amin'ny atidohany. Enjendena vao mavita an'izany. Tsy tongatonga ho azy zany zavatra izany. Misy inona tao? Misy Andriamanitra zay mahita an'izany. Hideranao Agosiziny Salamo 5:30 andininy 4:40. Fa maninona matahotra sy mahatalanjona nanaovanao ahy. Magaga ny asanao ahafantatry ny fanahiko maromarona izany. Magaga loatra ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika. Ity ohatra fahatelo farany izay hanehoantsika hoe misy Andriamanitra amin'ny lalan'ny zavatra natao. Tia dia sarin'ny sely anankiray. Io sely io raha jerevana microscope tsotra io, zany hoe sely amin'ny vatantsika zany dia tohitoy izao no bikany. Fa amin'izao fotoana izao dia misy natao microscope électronique. Izay manalehibe avo 1 milliard fizarany teny gasy. Ray lavitra ampitombona ray lavitra zany. Ohatra zany tsika mahita telefona dia agrandissentsika izy to fois 1, fois 2, fois 3. Fa le alebiazina. Fa le microscope zany alebiazina indray lavitra izy. Dia ny haben'io ngano io zany lasa ohatrany hoe manana sava ivony 20 kilometatra. Rehefa alebiazinao amin'izany zany io sela kelinao io, dia zavatra hita dia izao, hita ohatran'ny tanàna izy io. Misy zavatra mandehandeha be dia be, misy salle de stockage, misy usine mpamokatra, misy zavatra be dia be hitanao anatin'izany 20 kilometatra izy. Magaga zany vata tena antsika dia feno sela tahaka an'io. Misy any amin'ny 10 million. Zany hoe inona ny laza zany? 10 million ny isa ao anatin'ity vatantsika ity. Any tsy raha avy amin'ireo dia ohatr'izany. Raha makitsika sela ray alina
maka sela ray alina zany tsika dia ny aben'io sela ray alina io a tahaka ny loham-panjaitra azosika tsaina ane zany ny sela ray alina zany raha jerentsika ny sela ray alina atambatsika dia ohatran'ny loham-panjaitra izy kanefany a ny tena atsika ray manontolo dia fenon'io a sela io raha jerentsika io sela io ny sela anankiray a dia misy information ny anazana zany teny gasy misy information haitsika gasy zany teny gasy zany misy information anatin'ny sela anankiray a zay a azo atao anaty boky a misy efa-jato maka boky efa-jato zany tsika misoratra rehetra ao anatin'io boky efa-jato io a boky efa-jato tafiditra ao anatin'ny sela anankiray ny information a ny sela anankiray dia tahaka boky efa-jato ny ao anatiny manahoana lay zany ny apetsaky ny selatsika misy toerana anankiray a alekaiky misy ny zanakay zay atao hoe grand canyon ny anarana lavaka be izy io dia zao no lazainy manampaisana hoe raha ohatra hony a ka atambatra dolodolo boky rehetrarehetra anatin'ny vatantenany olona anankiray ka atao boky dia raha kofana boky io grand canyon io a 5.70 eny zany hoe feno aloha dia mandeha dia sorona feno ny faharoa dia sorona feno ny fahatelo dia sorona 5.70 anao mameno azy foana an'io lavaka io zay vao mahazo ny information rehetra ao anatin'ny vatana tonga ho azy ve zany izy manao an'izany misy ho Andriamanitra izay manao zava-mahagaga tsy takatry ny saina ahafahana manao azy misy ohatran'ny ordinateur matanjaka be izay mitatana an'izany rehetrarehetra zany raha hitarina raha mijerentsika selo anatin'ny ati-dono zavatra miseho ao jerentsika amin'ireny voninkazo manodidina antsika ireny ny loko maro samihafa ny hazo maniry raha dinihetsika tsirairay aby reny rehetrarehetra ireny a jerentsika lanitra dia afaka mitenitsika hoe tsy tonga ho azy zao rehetrarehetra zao fa nisy a io Andriamanitra mpamory misy Andriamanitra ianao tsy te hijery tianao akipy fotsiny maso fa Andriamanitra dia misy raha mijery mpanao sary ianareo ty mpanao hosodoko ty tena tiako be izy ty israeliany ny mangahy io tsara be daholo a za zo teny tamin'ny vadoka tany an-dafy hoe anao tableau be lehibe an'ireo anao dia vemonotra tsara tany misy ny tableau ny mangahy io sain'olombelona nanao an'io ary nanao an'ilay sain'olombelona izy nanao azy Andriamanitra fanontaniana faharoa ngeza be koa ty fanontaniana ty raha azosika tsaina azosika lazaina zany fa Andriamanitra dia misy fanontaniana mety mipetraka indray a zany dia zao io baiboly io ve tena avy amin'Andriamanitra ahoana ny lazako fa io baiboly io dia tena avy amin'Andriamanitra ahoana no fanamanao zany ahoana ny lazana fa tsy olombelona no nanao an'io a nanoratsoratra an'io tany aloha tany a zay tany amin'ny tany aloha be tany a dia tonga ty amiko io ahoana ny lazako an'izany ny fomba ahafantarako avy amin'Andriamanitra io dia zao raha misy zavatra io anatin'io boky io a ka tsy mety ho takatry ny olombelona mihitsy tsy azony olombelona vinanina mihitsy ny ao anatiny a dia misy hery hafa zany nanoratra an'io fa tsy olombelona nanoratra azy ka mirenentsika ireo zavatra vitsivitsy a azo resahana misy boky marobe a fivavahana manerana an'izao tontolo zao tiny ny tena malaza ary anatin'izany ny Korana dia zao no lazain'ny Korana io ny tany sisy dia maninona dia frantsay io maninona
marindrano platy ka zay olona ozy izy milaza fa boribory ny tany a dia tsy mpino an'Andriamanitra izy a ary tsara mahasady sentiment an'iny kapohany mahasazy izy raha izy no miteny hoe boribory ny tany dia misy eo a toko sy andininy vitsivitsy ao anatin'ny coran zay milaza fa ny tany dia manino fisaka tsy misy mihitsy a toko sy andininy a ao anatin'ny coran no milaza fa boribory ny tany. Isaia dia mpanoratra ny soratra masina 700 taona talohan'i Kristy. Mbola tsy nisy olombelona nivoaka tany avelany, tany amin'ny espasy, tany nabakabaka tany, mbola tsy nisy olombelona nijery tany ka afaka nijery hoe io fa boribory ny tany. Mbola tsy nisy zany 700 taona talohan'i Kristy. Fa zao no nolazain'io toko sy andininy io. Ary izy nametraka ny sezam-piandrianany eo ambony habakabaka zay andolambo tany. Raha amin'ny teny malagasy izy dia ohatran'ny tsy tena azontsika. Fa raha jerentsika izy amin'ny teny frantsay dia zao no ilazany azy amin'ny teny frantsay: cercle de la terre. Ina ny dikan'izany cercle zany? Boribory ny dikan'izany. Ary amin'ny teny anglisy izy dia tena milaza mihitsy izy hoe cercle, tena hoe boribory. Tsy vitany boribory fa ao amin'ny obolana toko fahavalana dimy faraka amin'ny telopolo amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy dia zao no ilazany azy globe. Mbola tsy nisy olombelona nivoaka tany ivelan'ny tany ka nahita fa io tany io ane ka globe ary io tany io ane ka boribory. Fa ny baiboly 700 taona talohan'i Kristy dia efa niteny hoe boribory ny tany ary globe. Zany globe zany ohatrany hoe bôl. Misy inona no miteny azy an'izany? Ny mpanoratra io nivoaka tany ivelan'ny tany. Fa iza no miteny azy an'izany? Le Andriamanitra mahita zay nanoratra ny baiboly no miteny hoe tsy plat io fa boribory. Dia zao nolazain'ny Job toko faha-efapolo andininy fahafito. Io tany io izy dia miantona ao amin'ny tsy misy. Zany hoe raha miteny frantsay izy dia hoe suspend sur le néant. Zany hoe miantona eo ambonin'ny tsy misy. Mbola tsisy olombelona nahita an'izany i Job dia niaina 510 taona talohany nandehanany zanak'olombelona voalohany nandeha ka nivelany ka nijery teny ambony tery. Fa raha nijery izy dia tsy misy zavatra misy mitazona ny tany fa mipetraka eo ambonin'ny tsy misy ny tany. Rehefa mandeha ireo mpandeha any amin'ny lanitra any dia mijery hoe tsy mipetraka ambonina zavatra ny tany fa miantona amboniny tsy misy. Tsy misy boky mpivavahana zay miteny an'izany afa-tsy nino afa-tsy ny baiboly ihany. Nisy anankiray zany zay lazaintsika fa tsy zavatra tonga ho azy io baiboly io fa nisy hery izay nampilaza azy amin'ny fisiny. Amin'izao ka toko 7:20 dia milaza fa ao ambanin'io tany io dia misy ino? Misy afo. Mbola tsy nisy olona nidina tany ambany tany tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny Job ka afaka niteny hoe misy afo ambany eo. Fa amin'izao fotoana izao manam-pahaizana dia miteny fa raha sarahany ny tanyntsika io dia anao mpivoany any ambany any dia afo any. Ary efa mipoaka izy dia misy volkano mivoaka avany ny afo. Ny baiboly no miteny an'izany. Tsy misy boky hafa miteny an'izany fa ny baiboly. Na dia mbola tsy nahita aza ny olombelona dia nampahitan'Andriamanitra ny baiboly hoe tamin'ny olombelona hoe ao ambanin'ny tany eo dia misy ino? Misy afo. Inona koa no entina namafisana fa io baiboly vakitsika io dia tsy olombelona namorona azy fa nisy Andriamanitra ny teny aminy.
misy 17 sy 700 ny faminaniana hita ao amin'ny baiboly. Ina ny tikaza faminaniana zany? Filazana meloa zavatra manao any, zavatra ho avy. Reo boky na Korana na reo boky ny Karana reo dia tsy misy faminaniana reo, fa ny baiboly reny no misy faminaniana. Misy faminaniana ohatra ny amin'ny tiro. Zay 570 sy 4 taona tany aloha tany a, dia zao no lazain'i Ezekela momba ny tiro io hoe hopotika io tanàna io a, tsisy vovoka ntsony hitsangana eo amboniny io a, rava daholo ny tanàna rehetra, tsisy zavatra hitsangana eo a, atsipy anaty rano ny vovoka sy ny tany rehetra amin'ny tanàna io. Ohatran'izao ny tanàna io a, ny tiro io a, iry amin'ny sisiny ery a, dia misy a karazana nosy kely eo ampitany. Tamin'ny 520 sy 500 talohan'i Kristy a, dia tonga Nebukadnezara nanafika io tanàna io. Io faminaniana io nefany a, efa 200 taona taloha nahatongava Nebukadnezara no nandeha io faminaniana io tamin'ny andron'i Ezekely. No ravahan'i Nebukadnezara tanàna io a, dia potika ilay tanàna. Fa na potika aza ilay tanàna dia mbola teo daholo ny vato ilay tanàna, fa tsy netiny, mbola teo daholo ny tafo sy ny namany tamin'ny tanàna io. 100 taona tateo aoriana dia tonga ny mpanjaka teo Alexandre le Grand tamin'ny 213 anafika an'ilay nosy kely eo ampitan'ny tiro izy, tsisy lalana teo. Dia nolazainy miaramilany hoe anamboary lalana ipita eo. Aiza taiza izy nareo nakany an'ilay vato sy le tany a, ahafahana manao an'ilay tototra. Tao amin'ny tanàna amin'ny tiro no nalainy ny vato sy ny rehetrarehetra nanatotofany ahafahany nepita amin'ny lalana. 300 talohan'ny fotoana io a, dia efa miteny ny baiboly hoe ianao tiro dia ho rava, ary ny vato aminao a dia ho atsipy anaty ranomasina. Fa dia tanteraka izany. Tsy misy boky a afaka manao faminaniana toy izany, ary raha tsy avanin'Andriamanitra zany a, dia tsy misy mihitsy ahafahana milaza an'izany. Misy 300 isa ny faminaniana momba an'i Jesosy ao anatin'ny testamenta taloha, izay tanteraka tamin'i Jesosy daholo ireo 300 isa faminaniana ireo. Ao amin'ny Timoty faharotoko 7:1 dia misy izao teny izao: aoko fantatrao zao fa ny amparany any dia isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena sy tia vola, ho mpandoka tena mpiavonavy, miteny ratsy sy manono raisy reny, tsy misaotra, tsy manaja zay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, sy mahompo loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, mpiebebo, tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. 2 taona lasa izay ny apôstôly Paul nanoratra an'io. 2 taona. Fa amin'izao fotoana izao iainantsika izao a, tanteraka samy rehetrarehetra izany, raha mijery ny zavatra misy amin'ny manodidina antsika isika. Manana mendrika teo mpanaraka an'Andriamanitra, nefa maninona hony mandany heriny. Ao matotoko fa 4:1 Jesosy dia milaza hoe hitandrema nareo fa andao isy hanitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izaho ny Kristy, ka maro no voafita. Zao vanim-potoana misy antsika izao tena betsaka izany. Isaky ny koen-dalana dia misy olona milaza fa za dia manana fahefana, ary misy milaza hoe za dia Kristy tonga eto. 2 taona lasa faminaniana izany no sorata tao anatin'ny baiboly tanteraka. Handeha ady sy filazana ady anareo, enonao ny vaovao zany ahitanao amin'ny tele, zao misy any Ukraine. Fa isy firenena hitsangana amin'ny firenena, isy fanjakana hitsangana amin'ny fanjakana, ary isy mostary sy horontany amin'ny tany samihafa, ary isy mpaminany samboka maro hitsangana ka mitaka ny maro.
ohatra mijery gazety tsika raha mijery an'izany. Zavatra iainantsika zany zao. Sany zavatra zany nefa dia nosoratana 2 taona lasa zay. Ahoana moa ny fomba nafahan'ny apôstôly Paoly tany alalan'ny eritreriny manokana hoe ny amin'ny taona 2 any dia hisy ady sy filazana ady ny olona hitsangana mily firenena. Tsy nisy an'izany tamin'ny androny. Kanefa dia voasoratra ao anatin'ny soratra masina izany. Iabe ozy izy ny tsy fankatoavan-dalàna ka hiamangatsika ny fitiavany maro. Korintiana faharoa 5:15. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olombavao izy, efa lasa zavatra taloha, indreo vaky olombavao izy. Ahoana koa ny ilazana fa ny Baiboly dia avy amin'Andriamanitra. Betsaka ny olona maneran-tany no vain'ny Baiboly. Olona mpisolo toka be lasa mitoro ny filazantsara. Olona mpanakorotana fianakaviana lasa ray aman-dreny mijoro ary mahatonga fahasambarana ao amin'ny fianakaviana. Olona izay nanana ny fiainany teo aloha fa amin'izao fotoana zao dia taretiny fanan'Andriamanitra ary manompo an'i Kristy. Mitarika ny fianakaviana ho ao amin'ny Kristy. Reto ohatra vitsivitsy mombany hoe raha ohatra ny ary ka mety marina ny Baiboly fa tamin'izany fotoana izany izy mety marina, amin'izao fotoana izao dia mbola marina. Dia misy boky malaza tany soratan'i Platon, soratan'i Homère. Reo boky reo dia nahitana ny Platon zany dia nahitana kopia 700. Ny Homère tsy anarana ny ampianarana ho an'ireo mianatra français any Akatso. Ny kopia ananana ny boky ny Homère dia 340. Fa ny kopia ananana ny Baiboly, ny testamenta vaovao, ny kopia ananana tamin'izany fotoana izany dia misy 750. Ny kopia ananana ary azo ampitoviana, mitovy amin'ny Baibolintsika ve ny testamenta vaovao anaty dia mitovy. Dia mitovy zany. Fa ivelany zany, reo tamin'ny teny Grika, fa ivelany zany dia misy kopia amin'ny teny latinina ray alina, misy amin'ny teny fiteny samihafa 307 raha dinihana fomba anankiray zany dia zao. Ny kopia ananana ny Baiboly miainga avy any amin'ny original dia misy 10,000 kopia. Dia raha ny fomba nahitana an'ilay kopia indray ary zany dia nazavatra miseho. Ny Platon dia ilay boky original sy ilay kopia voalohany hita dia nisy elanelana 350 taona. Ny Homère, boky anarana ny Akatso zany 400 taona. Fa ny testamenta vaovao ny kopia voalohany hita 5 taona, 530 taona. Zany hoe dikan'izany mbola teo daholo na i Paoly na i Petera na Isadolo na Jakoba nanoratra ny Baiboly. Reo le 700 eo mbola teo daholo izy. Ary raha jerena ireo zavatra soratana hita kopia reo dia mitovy amin'ny Baiboly raisitsika. Inona ny ilazana an'izany? Io Baiboly ampelantanantsika io monina malala dia azo antoka ny mamarina an'io. Boky marina io ary ao no ahitantsika ny famarinana. Inona voalaza ny Baiboly io? Zao lazain'io Baiboly io izay marina, izay Andriamanitra marina, izay misy ny teny azy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nanino? Nomeny ny zanany nahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakzy. Raha marina Andriamanitra, raha marina ny Baiboly dia marina io fa ilay Andriamanitra izay tena namorona an'izao tontolo izao dia Andriamanitra fitiavana. Ary io Andriamanitra io tena andefa ny zanany ka izay mino ny zanany dia voavonjina.
sao lazainy Jesosy io zay zanany voalaza ny baiboly zay marina ary azo antoka izao sy ny ray dia ino iray ihany ozy izy lay Andriamanitra mpamorona zao tontolo zao zany zay nampanoratra ny baiboly ka nanefa ny zanany tozy io zanany io zay voalaza ny baiboly zay marina ozy io zanany io zay Jesosy ny anarany izao sy ny ray dia ino iray ihany. Zao koa lazainy Jesosy io zay mahita dia mahita zay naniraka iza naniraka ozy izy Andriamanitra ray. Ao amin'ny Jaona 4:20 izao amin'ny ray amin'ny ray ato amiko. Ao amin'ilay baiboly marina misy an'izany teny zany a le Andriamanitra marina zay misy ny teny an'izany a maro misy tsy marina marina io zany fa Jesosy dia Andriamanitra ary Jesosy Andriamanitra io a dia afaka mamonjy antsika. Kolosiana 4:7 dia zao teneny fa ao amin'ny tenany zany hoe ao amin'ny Kristy no inona hony hitoerany fahafenony fomba an'Andriamanitra manao hoe rehetra. Io baiboly marina io zany io Andriamanitra misy io dia miteny fa io ao amin'io Jesosy io no misy n'inona hony momba an'Andriamanitra fahafenony momba an'Andriamanitra rehetra. Io Jesosy io zao lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny lalana. Io baiboly marina io zany zay soratan'ny Andriamanitra marina dia miteny fa tsy misy famonjena raha tsy aiza raha tsy ao amin'ny Jesosy. Ao amin'ny Jesosy ihany a misy ny famonjena. Dia zao no lazaina amin'ny Asany Apôstôlika 1:20 minoa Jesosy Tompo dia ahoana hony hovonjena ianao sy ny ankonanao. Mahafinaritra malala fa misy Jesosy, mahafinaritra malala fa tonga teto ambonin'ny tany ilay zanak'Andriamanitra fa tsisy fiantraikany amiko zany raha tsy maninona mino an'io Jesosy io a zay nalefa ilay Andriamanitra marina ary nambana ilay baiboly marina fa misy ilay Jesosy ary raha mino an'izany Jesosy Tompo zany a dia maninona vovonjy aho sy ny tsy an'ny ankonako ny ankonako rehetra vovonjy daholo raha mino an' Jesosy a eo amin'ny fiainako. Ty dia fianakaviana ohatra ny atao amintsika za zany tsy namoaka sary ny atao amintsika fa mipetraka amin'ny toerana anankiray tahaka antsika. Fa raha io fianakaviana io mino an' Jesosy eo amin'ny fiainana dia atao ahoana izy hovonjena izy sy ny ankonana. Io Jesosy io a dia tonga olombelona teto an-tany nanana nofo toa ary rehefa le bebe efa zazakely iny izy a valo andro izy a dia nentin'ny ray aman-dreniny a tany an-teboly ary rehefa tapitra ny andro fidiovana izy a dia nitondra azy ro ray aman-dreniny a nakamy Jerosalema ka nanolotra azy ny tompo. Dia nisy lehilahy marina atao hoe Simona tao Jerosalema ary Simona io a dia nitso-drano any Jesosy. Jesosy zany tamin'ny fonikely dia natao ino nitsofina rano Jesosy io a tamin'ny fonikely taiza tany am-piangonana izany anaran'ilay mitsoka rano azy Simona no nitso-drano azy. Ao Marka 4:17 ka hatramin'ny 5:1 dia misy an'izao hoe i Jesosy io dia nitondrany renim-pianakaviana zazakely ka notsotsony Jesosy zany zazakely zany a dia nanina hony nametrahany tanany ka notsofiny rano. Jesosy zany a dia nitso-drano nametra tanana tamin'ny zazakely. Ho asy ianao dia mety ko asy ianao a nentin'ny ray aman-dreny tany am-piangonana ataka an' Jesosy a dia natao ahoana nitsofina rano a napetraka teo ambonin'ny tanako a dia avy lay
pastora na lay mopera nitsodrano ary nanisy rano teo amin'ny tanana. Fa nono lehibe Jesosy. Dia zao no lazainy Matio 7:17. Tamin'izay Jesosy dia avy any Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana. Dia nanatona Jaona izy mba hatao inona hono? Ilay Jesosy nitsofoka rano fonon-kely zany. Rehefa lehibe olona baiboly marina dia natao ino izy? Natao batisa. Na dia efa vita tany am-piangonana azy Jesosy. Valo andro izy nitsofona tany am-piangonana. Iza ny anarany nitsodrano azy? I Simona nitsodrano azy. Fa noho efa lehibe izy, afaka nandeha tongotra tany ho any Galilea, dia tonga teo amoron'olon'ny Jordana izy dia niteny tamin'i Jesosy hoe mba ataovy tamin'i Jaona dia mba ataovy batisa. Dia zao no lazain'ny Matio 7:17. Raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano. Raha nilaza zany hoe niakatra zany izy zany, taiza zany Jesosy natao batisa? Tao anaty rano zany Jesosy natao batisa. Ary niaraka tamin'izay dia nisokatra ny lavitra. Dia zao lazain'ny Jaona 7:17. Fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay raha mino am Jesosy ianao ary inonao fa marina voalaza ny soratra masina fa Jesosy Kristy rehefa lehibe dia natao batisa, atao anaty rano lehibe nanaovana batisa an Jesosy. Toy Jesosy aminao hoe fianarana nomeko anao. Aoka ianao koa mba ho atao batisa tahaka teo amin'ny fiainana. Ny mpianatry Jesosy raha hita ao amin'ny Jaona 4:1-2 dia nanao batisa olon-dehibe tany Palestina. Ny apôstôly Petera avy nitory tena dia nisy olona 3,000 natao batisa. Olon-dehibe natao batisa 3,000 no natao batisa tamin'izany fotoana izany. Ny tandapa Etiopiana teny an-dalana andeha hody nataon'ny Filipo batisa ao amin'ny asan'ny apôstôly 9 no ahitantsika an'izany tantara izany. Asan'ny apôstôly 9 natao batisa, olon-dehibe natao batisa. Ny tandapa Etiopiana. Manerana an'izao tontolo izao dia misy olona manapa-kevitra hoe izaho koa dia atao batisa amin'izao fahalehibeazako izao tahaka an Jesosy. Izay natao tamin'i Jesosy satria izaho mino dia atao batisa tahaka izany koa. Zao no afatra nomeny Jesosy tamin'izy hiakatra ho any an-danitra. Komandiana nareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Ary efa avy mitoro filazantsara atao zao toy izy hoe manaova inona ny batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny fampianarana toy izao ireo mpiara-monina dia tsy natao fotsiny halalana ny fahamarinana. Hoe tena mahafinaritra zany, tena mahay mampianatra izany. Fa hozy Jesosy hoe rehefa avy mianatra ianao dia ino? Dia aoka ianao atao inona? Ho atao batisa. Aoka ianao atao batisa. Satria izay no notenenin'i Jesosy. Hozy izy ny Marka 4:1-5. Izay mino iny? Izay mino sy atao batisa no ino? No vonjena. Zava-dehibe zany ity batisa ity. Voalaza amin'ilay baiboly marina io. Le Andriamanitra marina no mitenen'io. Fa tsy misy olona voavonjy zany raha tsy atao batisa. So anao mieritreritra fa hoe za efa malala an'izany rehetrarehetra zany. Maty tapoka ary ianao. Mijanona fotsiny ianao tamin'ny fahalalana ary mijanona fotsiny ianao tamin'ny finoana. Fa tsy natao iny ianao. Dia Jesosy ilay maty sy ilay Zanak'Andriamanitra nalefany teto ambony tany dia miteny ianao fa tsy voavonjy ianao. Tsy voavonjy ianao raha sanatria midonanao tapoka ny fahafatesana. Nefa misy olona afaka avy eo mamiantoka hoe mbola velona raha pitso, mbola eto amin'ny herintaona. Misy afaka mieritreritra an'izany. Hoy ny tompo aminao androany, tia ny fotoana mety
ndao atao batisa. Ao amin'ny asana apôstôly faharoa amby roapolo andiny faina amby folo. Ary ankehitriny, inona no mampijanona anao? Mitsangana, miantsony anarana. Aloka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny famitana. Andriamanitra dia nanao programa mba hamonjena anao. Toy izay Andriamanitra aminao hoe aoka ianao nanapa-kevitra. Ity herinandro ity dia napetraka ny Fiangonana Adventiste ao eto Pasika hoe herinandro ny fanapahan-kevitra. Herinandro ny fanapahan-kevitra. Efa nalala zavatra be lehibe tsika teo. Efa nanisy namana sy tapaka nampianatra antsika. Efa vampikasoka tamin'i Kristy isika. Efa nandalo zavatra maro isika. Fa hozy izy ny tompo hoe tsy mahavonjy ianao zany rehetrarehetra zany raha tsy vita batisa ianao. Satria ilay Baiboly marina no miteny fa aoka ianao hanapa-kevitra ho atao batisa. Aoka ianao tonga andeha hivavaka. Ary hamonjy fiangonana tsy afaka hitondra anao amin'izany batisa izany. Aoka ianao hanaraka dia Kristy eo amin'ny fiainanao. Raha Jesosy Kristy natao batisa dia aoka ianao hangataka hoe za tompo mba mangataka koa takanao ataovy batisa. Isany amin'ity arivo ity no manana zavatra fanindreny zany anatin'ny sainy ao, anatin'ny fony ao hoe za Jesosy eo. Tsotra no rahalahy, tsotra no rahalahy, mahafinaritra mahita ny tananao. Za Jesosy eo, anao takanao aho. Eo akaikinao mandrakariva iza teo atao batisa ndray androany. Iza re mba afaka mpatsangana ny tanany mba hitako hoe ndray androany a Jesosy eo. Ho andreo reo mbola tsy vita batisa, ndray androany a Jesosy eo. Mba te hanerika eo atakanao mba ho atao batisa. Ngataka anareo mba hitsangana fa anao vavataonareo. Sangana fotsiny amin'ny toerana etsika, izay mbola tsy vita batisa zany fa mba manana maniry ao atao batisa dia mba mitsangana fa hivavaka isika. Andriamanitra ny any masina, sotra noho ny teninao izay norenesinay tamin'ity takariva ity. Azonay antoka amin'izao ariva izao fa tena Andriamanitra ianao. Tena misy ianao ary tsy hanganongano na zavatra noforonina fa tena misy ianao. Ary ny teninao dia tena marina. Io teninao no niteny taminay fa Jesosy Kristy tomponay izay any famonjenanay dia natao batisa. Mino izay tompo fa noho ny fitiavanao anay dia amboarinao ny zavatra rehetra ka ndray amboany koa izay tsy hoely dia mba hiroso andrano batisa zay alohan'ny kipiny masonay. Mba tsy ho tara loatra izay tompo, mba tsy ho aninenanay ny tsy namalina ny antso fa reto izay nitsangana ny taona-tsehanao amboary ny fiainanay tompo, midira ntsehatra mihitsy tahaka ny mahazatra anao ka amboary zay eto amin'ny rany batisa. Dia reny ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Samy tahiny tompo daholo tsika mianakavy hanao ny hira fa ny vafarantsika dia metsika ny mitarika fotoana ny fotoana.